Miarabantsika rehetra atao anatin'ny fandaharana aloresahana hanao ny sehatra amin'ity alin'ny talata faefatra amby roapolo ny volana oktobra 2024 ity. Miarabantsika any atokantrano dia miarahaba ny vahiny ihany koa, miarahaba nareo izay atao anatin'ny efitrano manatrika an'izao fandaharana izao. Miavaka kely ny fandaharantsika amin'ity alina ity fa mialohan'ny anombohana aloha dia ampatevina foana isika hoe azosika atao ny manaraka ny fandaharana ao anatin'ny page Facebook ny Record TV Madagascar. Hitantsika foana ny fandaharana, azosika verina jerena foana dia azosika atao ihany koa ny mametraka ny hevitrintsika amin'ny commentaire amin'ny maha-olom-pirenena na ny fanohanana ihany koa zany dia azosika atao ihany koa ny mizarana izany mba ho maro no ahitan'izay ady hevitra irana amin'ny vahiny ho amin'ny anio izay. Ny vahintsika eo amin'ny anio dia Andriamatoa Ratsirahonana Lalaina Arlanto, miarabanao tompoko, tonga soeto amin'ny plateau any aloresahana eto amin'ny Record Madagascar. Faly miarabanao madame Manoy, miaraba ihany koa ny mpijery télévision-nareo kory rehetra manderana Madagasikara sy maneran-tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fiadanan'ny tompo ao aminareo tsirairay avy. Nambarako teo somary miavaka kely ny fandaharana satria candidat filoham-pirenena ianao no tonga eto. Laharana fahasivy ao anatin'ny bileta tokana tamin'ny atsapaka izay natao teny amin'ny CENI fa tsy resaka loatra tsika mahakasika ny ataontsika hoe fampelezan-kevitra fa etsika dia hiady hevitra aloresahana ny fandaharantsika dia hiresakitsika andreo ataontsika hoe mety manitikitika ao anatin'izay hoe maha-candidat filoham-pirenena anao izay ianao raha teo hita tao anatin'ny firaisan-kina ny 11 candidat hatramin'izay efa ao anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra tsika etsy an-daniny mitohy ihany koa ny hetsika fitakiana ireo firaisan-kina ny candidat ho anao manokana mitondra makaiza raha ny fahitanao satria misehatra ao anatin'ny politika ianao matoa niditra ao anatin'izay hoe maha-candidat anao izay aiza ho aiza ny fahitanao ny zava-misy amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena. Ya, misaotra madame Manoy amin'ny fanontaniana. Ina tokoa moa no zava-misy amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary somary manahira-tsaina ny vahoaka malagasy. Nasaotra ny tsy hitan'ny vahoaka malagasy intsony izay hoe aiza ny tena fandehany ity raharaha-pirenena ity. Anefa dia etsy anila moa zany izay candidat iraika amby folo dia miezaka ny hoe mba hisiany ny fifidianana marina, madio, mangarahara ary izay ny tena tanjona ao anatin'ilay fiarahana. Fiarahako manokana moa zany amin'ny candidat iraika amby folo nisy an'izay ary etsy anila ndraiky kosa nefa ny fitondram-panjakana dia miezaka ny anatanteraka ny fifidianana amin'izao zavatra entina izao dia eo mahatonga ny tsy fifanarahana moa zany ao anatin'ilay izy nefa dia raha izay dia miantso manokana hoe ndao hifanantony, ndao hifampiresaka. Efa niteny an'izany foana ny antoko fihavanantsika sy ny fikambanana an'i Kristy na hatrany amin'ny voalohany nandrotrahana ny firotsahana fidiana hatramin'izao hoe ndao ny hifampiresaka fa tsisy manana tombony ny amin'ny zavatra miseho indrindrindrindra fa nanomboka tamin'ny herinandro lasa iny efa nisy ny fifampikasihan-tanana sy ny fifandonana teo amin'ny samy mpanaradia tsisy manana tombontsoa amin'izany fa ndao re itsika iroso amin'ny fifamelana sy ny fihavanana. Fihavanantsika raha teo ny antoko politika izay nandrotsaka anao amin'ny fifidianana fikambanana an'i Kristy ny tena nafantarana anao hatramin'izay raha toa ka hiresaka mikasika an'izay hoe fifanantonana izay isika isian'izay filaminana sy fihavanana izay ny eritreretinao hoe iza no tsara toerana hitarika an'izay fifanantonana sy fampiresahana izay ka ho enono ny andany sy ny ankilany manoloana zava-misy amin'izao fotoana izao. Rehefa nisy moa ny fampihavana efa nataon'ny FFKM efa moa dia ino ny zavatra niseho ohatra ny janona tena izy kanefa ny FFKM mbola manokatra varavarana foana hatramin'izao hoe mbola anohany zany fifampiresahana zany izy aloha zany zao nita hoe raha ino eto Madagasikara amaray aman-dreny ara-panahy no tokony tantana zany fampihavana zany sy izany fifampiresahana zany fa mila fanetretena ny tsirairay nefa izay. Mila manaiky ny tsiraray avy hifampiresaka, hifanantona, indrindrindrindra hifamela satria efa mety misy maratra amin'izao fotoana izao dia ndao mba hifamela aloha ao anatin'izay fifampiresahana izay. Raha ohatra moa ka tsy mety tanteraka mihitsy izay dia tokony hiditra tsehatra zany ny communauté internationale anatanteraka an'izay ary misy moa ny fahafantarana azy hoe efa misy ny mission izay tokony ho tonga avy amin'ny SADC eto Madagasikara sy Union africaine ihany koa ny Nations Unies efa milaza fa mety handefa olona fa dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana ameo alalana izy ireo
mba hiditra soma tsara afa manarateraka n'izany asa fampiavana an'izany. Fifampiresahana amin'ny endriny ohatry ny ahoana ary ilay tiatsika hoe mapetraka eto amin'ny firenena ho tonga amin'izay tanjony izay mbola mipetraka any amin'ilay hoe fitakin'ireo firaisan-kina ny kandida mantsy ny amin'ny hoe diovy aloha ny tokotany ilalaovana mialohan'ny risoana ny fifidianana sy ny sisa tonga hatramin'ny mety ho fananganana ny rafitra manokana CES ikarakara an'izay fifidianana izay akoatra ny senisy ny HCC izay misy amin'izao fotoana izao le tena ataontsika hoe fototra izay fifampiresahana izay ohatry ny ahoana satria ianao anatin'ireo 11 candidats ireo mety ohatry ny ahoana ny andrasana isin'izay fifampiresahana izay. Io anie tsy ny candidat 120 ihany no mangataka an'izay fa na société civile na ny syndicat efa samy mangataka an'izany, maro ny vahoaka efa mangataka an'izany ary koa ilaina le raha tianao hisy firaisan-kina eto Madagasikara satria ny mpanao politika rehetra na isika samy malagasy samy mitady an'izany firaisan-kina izany mba hisiny ny fampandrosoana marina eto amin'ity firenena ity dia le fisiny le fifidianana mandeha amin'ny fahamarinana, fisiny le fifidianana mangarahara ary ekeny rehetra. Zay nge ny tena tadiavana anatin'ilay izy. Hoe ahoana mety fiendrika le fifampiresahana, io misy io ny fototry ny fifampiresahana aloha io ny angatahany candidat 120 fa io nge tsy maintsy misy ny fifandeferana rehefa tonga zay zavatra rehetra fifampiresahana. Ny tsara tokony atao fotsiny dia hoe ndao tsisy avinavim-panatsika fa ndao samy mba hiroso andeha netsy tena amin'izay fifampiresahana sy fafanatoana an'izay isin'ny fihavanana. Io zany tsy hoe misy hoe resy na tsy resy fa ny zava-dehibe dia hoe ahoana reny tena mba atonga amin'ny malagasy mba hiaina n'izany fiadanana izany araka ny rapirenetsika hoe sambatra tokoa isika mba tena hisitraka n'izany fahasambarana izany ny mpiray tanindrazana rehetra. Marina nge misy ny hoe fitiavan-tanindrazana fa mila jerena koa ny fitiavana amin'ny malagasy satria maro ireo malagasy izay mitady an'izany hoe fifidianana marina izany maninona moa ny tsy hoenona izy ireo mety hisy teny tsy maro anisy izy zany maro anisy ny demokrasia fa raha tena te hisin'ny firaisan-kina eto Madagasikara andao mifampiaino andao ifampiresaka dia rehefa avy eo tsika zay lamina ny fifidianana mandeha amin'ny fahamarinana zay lahiny eo dia ifanohana amin'ny malagasy rehetra mino fa tsotrotsotra ny Madagasikara fa hafa ny fototrany. Raha miroso amin'izao fifidianana amin'ny endriny misy amin'izao fotoana izao sika ao anatin'izao hoe isina fifandonana sy isina fanehoan-kevitra somary mafampana izao mety inona ny vokany raha toa ka tsy miroso amin'izay fifampiresahana izay. Raha tsy miroso amin'io ne dingany sanatria ny vava tsy hisy korotana mety ho hafa mety tsotr'izao fipetraka ny korotana mety ho hafa mihitsy ny tena fisehony satria le vahoaka malagasy any amin'izay fotoana izay no mahatsiaro tena hoe tsy nohenona mihitsy dia mety ho hafa fipetraka fa mino sika fa tena Andriamanitra koa nge milatsy raha mbola misy ny farany tsy foana ny fanantenanao dia tsika manantena fa izy zany Andriamanitra hitatsehatra eto amin'ity firenena ity zay moa amina fikamarana ny kristianay dia tena mino an'izany tanteraka izay. Mety misy ifandraisany amin'ny foto-kevitra hijoroany ny fikambanana any Kristy sy ny antoko fihavanantsika ve izay fanapahan-kevitra ireo izay hoe ny amin'ny hoe na eo arany izay hoe ampo politika izay aleo isina fifanantonana aleo isina fifampiresahana ary say ianareo miteny an'izay. Tena marina izany. Ny antoko politika rehefa hoe fihavanantsika no anarany. Ny any Kristy tadio fa Kristy ny fihavanantsika. Zay ihany koa no misy ao anatin'izy ary ny tanjonay mantsy anatin'ireo antoko politika fihavanantsika sy ny any Kristy dia ny isiny zany malagasy mihavana miadana so sambatra ka raha ohatra tsisy fihavanana zany tsy ho tanteraka mihitsy anie le izy. Nanay moa ny vinanay nge anankitelo nitsotra vinanay voalohany dia malagasy mihavana amin'Andriamanitra zay ny lakle, faharoa dia malagasy mihavana amin'ny samy malagasy, fahatelo dia malagasy mihavana amin'ny zavaboary. Ka raha tanteraka zany le fihavanana voalohany indrindra amin'Andriamanitra, malagasy miverina amin'Andriamanitra, mora ihany koa ny sy ny fihavanan'ny malagasy samy malagasy tsy amin'izao resaka politika izao ihany fa tena na amin'ny resaka andavanandrom-piainana raha hoe mifanampy, mifankatia, mifanao soa ny malagasy samy malagasy isika malagasy mividy an'izany vita malagasy zany mandroso ny firenena. Fa le izy zany ny tena tanjona dia hoe zay le fifamelana sy fihavanana zay ilainy zao amin'izao fotoana izao. Ary tena zay moa zany dia ikarakara fotoam-bavaka ho an'ny firenena zay hoeniny manaraka eny ihany ifampikarakara anazy ary izay koa dia vonona nantona izay tompona andraikitra rehetra
na eo amin'ny fitondram-panjakana zany na eo amin'ny kandida zany na zay mety vondron'olona vonona amin'izany fampihavanana zany vonona zany ny resaka amin'izy ireny. Miresaka sika hoe fifamelana mitana manokana izay tena anankiray zay satria politika ny resaka eto. Tao anatin'ny taona maro be zao hatramin'ny nijoroan'ny repoblika dia miverina foana ny crise politika eto Madagasikara, saika isaky ny 10 taona, tsy maningana ny 10 taona dia miverina ny crise eto amintsika. Fa raha ny zava-misy tamin'ny fanao politika hatramin'izay dia ny mpanao politika ataoko hoe toa anareo izay milatsaka ho candidat mampiasa foana n'ilay fomba ny amin'ny hoe na inona fomba ahafahana tonga eo amin'ny fitondrana dia atao daholo izay ahafahana mahazo an'izay fahefana sy toerana izay na tonga amina zavatra ataontsika hoe tsy tena mendrika loatra aza. Izay anefa no mitarika ny fifankahalana na alahelo eo amin'ireo samy mpifanandrina politika ka mahatonga ny hoe fanaovana valifaty politika. Inona tena mazava-dehibe ny amin'ny hoe andao amin'ity indray mandeha ity isika hitarika anareo isin'izay fifamelana izay tsy hiverena an'ireo crise miverimberina hatramin'izay. Ianareo koa ve tsy mahita hoe tsy ho mora ny andresy lahatra ny mpanao politika malagasy izay efa zatra nanao an'izay politika ataontsika hoe Machiavellique angamba raha tena hosokajiana amina teny tokana tsy ho mora ny hitarika an'izay ka zay indrindra mantsy ilay foto-kevitra soatoavina ijoroanay soatoavina kristianina ary soatoavina kristianina zay no iainanay dia fandehanana ny fahamarinana fandehanana ny fahatahoran'Andriamanitra ary zany ingeny tokony iove. Matetika mantsy ny olona tokoa mieritreritra fa ny politika dia ratsy foana zay moa no volena atao anatin'ny taizana malagasy fa ny politika koa rehefa entina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahatahoran'Andriamanitra mba hovaina mihitsy ilay izy dia hitantsika nefa hafa ny fijerin'ny olona zany hoe fandrosoan'i Madagasikara zany ary zay ny ilana n'ilay hoe ndao-tsika teny ifampiresaka nefa betsaka nisy ny fampihavanana natao fa io fampihavana io rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra dia mety fampihavanana ny olotra ihany fa nybaya kelikely dia zay no ilana n'ilay hoe ndao-tsika hiverina amin'Andriamanitra mihitsy aloha hoe hiverina amin'Andriamanitra tsika dia isika rehefa avy eo no fandamina hifankaty isika ary ndao hiaraka hirahina amin'ny fampandrosoana n'ity firenena ity fa isika malagasy any angany afaka mampandroso ny Madagasikara raha hitehitra amin'ny olona avy any ivelany isika anampy anao izy fa misy dikany koa matoa izy manampy anao fa rehefa isika no mifankaty mifankatiavana anareo fa zany no afantarana fa mpianatry Kristy anareo dia zay no zava-dehibe ao anatin'izy dia hisy fiovana eto amin'ity firenena ity fiovana mahagaga mihitsy satria miaraka amin'Andriamanitra. Somary hafa kely ity fanontaniako ity fa inoko fa azahoana valiny avy aminareo raha zay fanao politika tao anatin'ny taona maro izay niainana teto Madagasikara izay ka mahatonga ny amin'ny hoe fisiana valifaty politika sy alahelo politika amin'ireo mpifanandrina mety afaka miaraka ve ny fahitany ny antoko fihavanantsika sy ny fikambanana any Kristy azy afaka miaraka ve ny fanaovana politika politisianina hitondrana ny firenena sy izay hoe fihavanana sy ao anatina fifamelana izay. Resy lahatra ve nareo tena afaka miaraka izany ary ahomby ve zany raha ny zava-misy eto amin'ny firenena? Tena resy lahatra tanteraka izay ary tena mahomby zany. Raha ohatra ny kristianina andeha amin'ny fahamarinana koa tsy mandray andraikitra dia hitofoana ilay valifaty politika hitofoana ilay zavatra tsy mety fa mila mijoro amin'ny fahamarinana iny koa ny tsiraray avy ary zay ingeny no anisan'ny hoe nijoroanay an'ity firotsahana fidiny ity hoe ndao-tsika kristianina mba hijoro fanasin'ny tany ndao hijoro fahazavana eto amin'ity firenena ity fa fantatra anay hoe raha ohatra ianao ka miaina ao anatin'ny fahamarinana hitan'ny vahoaka malagasy ny fiovana misy dia ry zareo ihany koa ny hijoro amin'ny fahamarinana hisy ny fanabeazana koa moa amin'izany hoe fahamarinana zany dia mihitsika efa tena mety ary tokony andray andraikitra amin'izany mihitsy ny kristianina malagasy zay olona rehetra ihany koa vorona hijoro amin'ny fahamarinana tsy voatery kristianina ihany fa misy koa olona mijoro amin'ny fahamarinana. Iverenantsika kely ny mahakasika n'ilay hoe ianareo zany zao vonona sa hijoro araka nambarako teo tsy mora izay no hitarika an'izay fanaovana politika makany amin'ny fifamelana sy fihavanana izay roviana no fotoana iverinareo hoe propice zany hoe tena
tokony anatanterahana an'izay fifanatonana sy fifampiresahan'izay a ary ohatrany ahoana ny ataontsika hoe heverinareo fa ho vokatra ho azo ao anatin'izay fifanatonana izay hijoroanareo anananareo fasahin'izay. Ia, ny miaraka amin'Andriamanitra moa lojika n'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny lojika n'olombelona ary dia manahirana tokoa izy indray satria tsy mitovy mihitsy zany ilay fomba fisaina ao anatin'izy anefa tsy zany no ampiamotra fa mila mijoro ianao, mila tsy menatra ianao ao anatin'izy, tsy menatra ny filazantsara moa no tena marina aty miaraka amin'ny Kristy manatona zay le hoe anatony zay andreo zay azo resahana rehetra io ne mety amin'ny voalohany mety tsisy heny mihitsy tsisy heny fa tsy atao makivy zany mila manana fanantenana foana ianao ary de manam-pinoana ianao manatanteraka an'izy de manatona ianao miresaka ianao ary dia io koa ne tsy ny herin'ny tena no anatanterana zany fa ny herin'Andriamanitra miaraka amin'ny tena ao anatin'ilay izy de zay zany ilay finoanay anatony zay satria araka ny sitrapon'Andriamanitra ny andeha anatona ny olona andao hifamela andao hiavana de mananteny zay fa isy vokany zany na hoela na hoaingana fa atomboka le izy aloha satria mila manomboka ihany koa fa raha tsisy anomboka koa le izy tsy manjary tsy tanteraka mihitsy le zavatra mba tiana ho tanteraka sirina ho tanteraka eto amin'ny firenena hoe zany hoe malagasy miavana zany mirahiny zany ary tena zava-dehibe zay firesaka in'izay tena manamafy hoe ho anay mpanao politika raha moa zany efa lasa mpanao politika de any kristiana fa politika any Kristy no entina ho anay mpanao politika ilaina ihany ny ndao tsy anana avinavina fa ndao anetry tena misy malagasy reto mitaraina maro no tsy tafiditra anatin'izy ty maro no mba te hifidy fa tsy manana zo mitaraina izy tsy afaka anatanteraka an'izany ndao mba jerena momba azy ireo hoe de ndao mba jerena izy mba hisiny tena firaisankina ho an'ny firenena ho eto Madagasikara zany hoe efa manomboka zany zao ianareo amin'izay fifanatonana tena efa manomboka izay manomboka zay koa moa zany miasa angina fa tsy mba ty sehoseho fa tena efa manomboka izay satria ny tomboka voalohany amin'izany hoe de mifetsoana ny kristianina aloha mba hijoro hoe ndao aloha hivavaka satria ny fiasan'ny vavavaky ny marina de mahery indrindra zany no anomboanay azy voalohany indrindra miantso ny kristiana zany ndao mba hivavaka isika dia zay keo fa manomboka miresaka amin'ny olona zay azony resahana rehetra zay manokatra varavarana rehetra de atonina daoly ao anatin'ilay izy ndao hoe resaka mikasika an'izay hoe fiantsona ny kristianina voalohany indrindra efa tombokareo zay a raha ny zava-misy tokoa mantsy amin'izao fotoan'izao a indrindra fa tamin'iny herinandro iny manomboka mafapana ny fifandonana eny akanjeny eo amin'ireo samy mpaneo hevitra na ho an'ireo manao ny fampielezan-kevitra zany na ho an'ny ankilany izay mitaky ny firaisan-kina ny kandida moa zany mitaky ny amin'ny hoe diovy aloha ny kanja ilalaovana reny olona reny de samy malagasy ny fahitanareo eo anivony fikambanana ny Kristy azy sy ny antoko politika fihavanantsika azy manokana tsy manana andraikitra ve ireo mpanao politika indrindra fa ireo mpitarika na ny andanina ny ankilany amin'izay hoe fanabeazana andreo malagasy ireo zay zay efa tena tonga ny ataontsika hoe no zava-nisy teto amin'ny firenena sy no zavatra iainana andavanandro de efa tonga ny amina fifankahalana tena efa miditra lalina ao anatin'izay ka miandry zavatra kely de mety tonga amina fifandirana fifandonana mafimafy kokoa manana andraikitra amin'izay ve ireo mpitarika politika ireo ary zay ve ny antony ihany koa mety hoe fahitanan'izay no natonga nareo hoe andao hijoro fa tsy mety tsony ty malagasy mitady hifandona ilay akanjo ty ekena fa ny ten'Andriamanitra milaza hoe miratso fiainan'izao fa aoka kosa tsika malagasy nandeha hanosika an'izany ho tonga ika eto amin'ny firenetsika ary tena miantso ny mpanao politika mihitsy zay manao antsoavo mihitsy hoe aiza taritina reny mpanaradiantsika ho any amin'izany fifampikasihan-tanana sy fifamonoana zany tsisy manana tombontsoa amin'izany mety ozy ianao hoe tsy zangy ny vo amin'izany fa ry zareo no miady eny fa tsy fantatrao fa mety ho tonga any aminao sy any amin'ny fianakaviana koa zay zavatra zay fa andao re tena taritina amin'ny malagasy mba hevitra no miady hevitra no ambara alao ny ady hevitra ihany nitranga fa tsy tonga amin'ny fifampikasihan-tanana sy fifamonoana ary manana andraikitra ihany koa ny kristiana ao anatin'izay tonga de toizako ilay tianao antanina hoe aiza hoaiza ny andraikitry ny kristiana zany andraikitry ny kristiana de tokony anambara hatrany le fitiavan'Andriamanitra hoe ndao re aiza tonga amin'izany fa ndao hifamela ndao hiavantsika ndao hifanety tena de tokony hijoro ny kristiana ao anatin'izy ary mijoro ao anatin'ny fahamarinana tsy mandeha hoe makatsina makaroa fa nde
zao miakasitra an'Andriamanitra, zao mampety ny angatahana amin'ity fiainana eto Madagasikara mba hiaina tokoa n'ilay fiadanana avy any an-danitra. Ary Jesosy fiadanana no avelako anareo, dia amin'izay zany mba tadiavina farafaratsy ny tokony hitonam-bavaka. Nahitsy tokony hoentinam-bavaka, fa tsy hoe iaty any zay, dia iaty any nentinay am-bavaka afaka eto-am-bavaka daholo ny rehetra, satria samy tian'Andriamanitra daholo ny olombelona rehetra reo. Ho anareo anivony any Kristy sy ny fihavanantsika manokana ohatry ny ahoana nefa nataontsika hoe satria raha mijoro amin'izao fotoana izao ianareo tsy mihina hoe vao anio vao nitapa-kevitra hoe andao rangahy tsika hitondra an'izay fifamelana sy fihavanana amina mpanao politika izay fantatritsika araka ny fanambarako teo foana ny fanaovana politika teto Madagasikara izany. Efa nisy ataontsika hoe fitaizana an'ireo mpikambana na kristianina eo anivonareo ve niainga hatramin'izay ohatry ny ahoana endrika fitaizana nentinareo ho an'ireo olona mpanaradia anareo. Raha ohatra moa velona kely ny tantara dia fikambanana an'i Kristy efa niforona tamin'ny 1924 tsy fiangonana izay zay tsy fiangonana fikambanana mpitoro filazantsara izay. Ary taty aoriana moa zay nanonja-peo an'i Kristy Radio FM 107.6. Dia tao anatin'ny onja-peo zay dia efa nampianatra foana zany fihavanana hoe andriama malagasy mihavana amin'Andriamanitra zany malagasy tokony hifankaty zany malagasy manaja voary efa nisy moa ny tetiarom-bavaka efa nataonay zay efa naparitaka manerana Madagasikara ihany koa. Dia efa ao anatin'iny zany efa misy vavaka isan'andro hitonanam-bavaka n'ity firenena ity. Dia zay zany efa nitaiza foana raha mpiaino ny onja-peo na ny miaradia aminay rehetra izay miaino anay rehetra hoe mila mifankaty isika malagasy, mila mihavana antsika amin'Andriamanitra, mila mihavana amin'ny samy malagasy, mila mihavana amin'ny zavaboary keo antsika satria na ny doro-tanety zao tena feno tanàna zany ange mila ampianarana zany mila fanabeazana zany ndao mba hoajaina re ty voary nomen'Andriamanitra antsika ity. Tsika natao anjaka amin'ny voary fa tsy natao animba ny voary. Dia zay zany no efa nisan'izany fampianarana zany foana zany nandeha tamin'ny onja-peo izay anananay moa zany eto Madagasikara. Somary tiako miverenana kely ny mahakasika ny 11 candidat satria ianao tao anatiny ary mbola ao anatiny hatramin'izao aloha mijoro ianao amin'izao fotoana izao miantso ny fifanantonana isin'izay hoe fifamelana sy ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy izay ahoana ny fahitanao ny fahavononan'ireo 11 candidat ireo iroso amin'izay fifampiresahana izay ho an'ny ankilany ihany koa resantsika rehefa avy eo fa ny ao anatiny 11 candidat izay misy ianao raha teo tena vonona ve hiditra amin'izay fifampiresahana izay manoloana n'ilay fanaovana politika izay na tiana na tsy tiana dia matoa manao politika misy tanjona ao dia ny ahafahana mahazo fahefana, ahafahana mahazo fitondrana, ahafahana mahazo toerana ataontsika hoe eo anivony fitantanana firenena. Fahitanao ny fahavononan'izy ireo ianareo 1.2 iroso amin'izay fifamelana izay tena manana izay fahavononana izay tokoa ve ireo candidat ireo? Tena sahako miteny aminao samy mijery televizionnareo koa fa tena manana an'izany faharesen-dahatra ifampiresaka izany ny candidat 1.2. Voaingana nisy ny fifampiresahana, nisy fangatahana, fifampiresahana natao tamin'ny candidat numéro 3 dia miandry valona moa zany zao hoe vonona ve izy. Io moa zany efa tsy nisy intsony ny FFKM satria efa ny FFKM efa nanao izy fa tsy tanteraka satria tsy nanaiky ny tery amin'ny ilany fa zay dia manantona ihany koa anazy mivantana. Dia miandry moa zany hoe inona no avalony anatin'ilay izy fa matoa ane mbola mitoy ny fihetsiketsehana dia mbola tsy tonga izay fifampiresahana zay mbola mitoy ny filaharana pasifika zay manantona foana niza miantso anay, miantso ny communauté internationale na tonga any zay, miantso ny ACC tonga any zay, miantso ny FFKM tonga any zay tsy mandahy mihitsy tena mangataka satria fitsonjovana ny tombontsoa avoaka malagasy no tadiavana ao anatin'izy mba handeha ao anatin'ny firaisan-kina, handeha ao anatin'ny filaminana, handeha ao anatin'ny fahamarinana ilay fifidianana izay ho tanterahana. Ianao zao no samijoro milaza-pahabe-maso an'izay fiantsoana fifanantonana izay ny antso ataonao ho an'ny ankilany raha toa efa manana izay fahavononana izay ny andaniny aty amin'ny 11 candidat inona ny antso ataonao amin'ny ankilany ahafahana tonga amin'izay tanjona isy ny fifanantonana izay. Ny antso raha mandeha ho an'ny fitondram-panjakana mihitsy aloha ny prime ministre sy ny gouvernement sy ny candidat numéro 3 moa zany hoe ndao ry ifampiresaka ndao hifanety tena misy tenin'Andriamanitra eo amin'ny obolana 5/20 hoe ny fiavonavonana
mialoha ny fahasimbana ary nyfanahy am'rehare mialoha ny fahalavona ngamba tsy tokony ho tonga am'izany zay vo andindena fantatro ny candidat numéro 3 fa misy fotoam-bavaka isakarivo ndao re iaina n'izay ten'andriamanitra zany ndo ifampiresaka ndoany faneritrenytsika ndo hiavana fa tena zava-dehibe nisy n'izay mba isika malagasy no tiatsika matoatsika nrotsaka hofidiana de te hanao soan'le malagasy fa tsy hoe malagasy sasasasany ihany na mpanoana ihany na malagasy tsy mpanoana ihany fa malagasy rehetra ary matsiary foana ny filoam-pirenena président Rajoelina tamin'izy mbola filoam-pirenena rehefa manao conférence de presse nana de miantso foana izy hoe ry malagasy ndo irahina mpandroso ny Madagasikara fotoana angamo an'izao natanterahana an'izany ary avy amintsika ny atonga ny fahatanterahana zay fa tsy iandry malagasy hoe izy no natanterahana fa isika aloha no mila mirahina mila miavana de avy eo manaraka ho azy malagasy nyrahina koa anatin'izay zava-mitrango zay de io koa ny isika anaty sambo anankiray malagasy nisy sary nahafinaritra zay tamin'ny serasera tamin'ny Facebook hoe nisy lakana de vaky le lakana tery amin'ny ilany de ny misy anakiroa erian'ireo tsy aty amintsika io fa iremizareo ery fo miara rendrika atsika ary ny tadio fa ny fanjakana miady an-trano de efa ho tonga ny amin'ny faharavany zay tsy le fanjakana fitondram-panjakana nresako fa Madagasikara nresako ka tsika re tiatsika Madagasikara ary Andriamanitra koa tiatsika ndo tsika irahina ndo ifampiresaka ndo iavana zay ny ataontsika hoe afatra ho an'ny natambatra moa izy teo hoe ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny candidat amin'ny ankilany fa efa somary nyresantsika kely teo ny mahakasika ny andraikitra ireo mpitarika politika amin'ny zava-misy any Akianja izay mitady izy fifandonana eo amin'ny samy malagasy aiza ho aiza efa somary natsidika teo ihany koa ny amin'ny hoe andraikitry ny kristianina fa raha ianao zany amin'ity anio ity no miresaka amin'ireo malagasy avy amin'ny andaniny sy avy amin'ny ankilany izay mitady izy fifandonana eny Akianja ireo inona ny tena hoe afatra tianao iantsonandreo samy malagasy ireo ihany koa ilay tena eny Akianja mitady ho tonga amin'izay hoe fifandonana eo amin'ny samy malagasy zay ry vahoaka malagasy tsisy manana tombotsitsika nisy nikorotany ato amin'ny firenena na izy io na iza na isika mpanoana ny ilany na isika mpanoana ny ilany fa andao andeha anatin'ny filaminana mandrakarivo sika aoka sika tsy ho taritin'ny olona amin'ny hoe fifandonana sy fifankahalana tanteraka fa ny hevitra no ampidiana de miady hevitra jery zay mahasoa dia alao mifampiresaka na io ny tena mampalahelo madame Manoa de na trany atokantrano ara indraindray miady zay indrindra na mpivady ara indraindray tsy mitovy alamino ny eo atokantranotsika ao aza tonga amin'izany fa ny eo atokantrano tokony hifankaty foana mpivady mifankaty ny zanaka manaja sy manono ny raisy reny zany ny tokony tokantrano no ankonana malagasy zany fa rehefa izany no mitranga tsisy angena na ny mpiaramonina rehefa avy eo mifankaty ho azy atombo eny atokantrano rehefa hifankatiavana fa oka tsy ho tonga ny atokantranotsika any ny adila politika fa isika tokony mpanjana mandrakariva hoe ahoana ny sy ny fiadanana ho an'ny tsirairay avy ary ny any amin'ny lafiny raha somary ho resantsika kely ny amin'ny hoe raha tsy misy ary zay fifanantonana sy fifamelana tonga na fihavanana tiatsika ajoro amin'izao fotoan'izao zay inona ny mety ho fiantraikan'izay any amin'ny lafiny ara-toekarena sy any amin'ny lafiny ara-sosialy mahakasika mivantana ny ato volaniny ireo malagasy andaniny sy ankilany vao avy nampitana ho afatra teo ireo amin'izao fotoan'izao ny efa misy lafiny olana sady ara-toekarena na ny gemme na ny fivi-pamahy efa samy miantso fifampiresahana doly na ny any amin'izao ny France efa miantso fifampiresahana efa manomboka misy fandroahana mpiasa amin'izao fotoana izao efa misy mikatona mihitsy zao ny France satria efa matahotra ny investisseur akaty Madagasikara zay le tenenitra hoe tsisy tombotsoa ho an'izy na ho an'izy io mety azo fahefana ianao amin'ny zavatra ohatran'izao kanefa inona le tombotsoa mety ianao ngamba nahazo fahefana amin'izay lafiny nahazahoanao azy teo fa tsy tsara ho an'le firenena nefa le izy ho an'le piraitanindrazana aminao de zay ny hoe mba tsy ho tonga amin'ny hoe tena crise économique ihany koa sika
efa manomboka izy zao a zao moa raha crise politique de efa manomboka makany amin'ny crise économique izy io aloha faranana aingana de aingana le izy zay mahatonga anay manao antso ary mino zay fa ho tanteraka zany mahatonga manao an'le izy de mino fa ho tanteraka mandeha amin'ny finoana ihany ko anatin'izy fa tsy hoe de hoe tsy ho tanteraka zay fa matoa samindroso aloha de mino hoe fa misy ho tanteraka zay zavatra araka ny tena andriamanitra tongava araka zay riny fonao de zay zany mba fandino anatin'izy zay ny tena irintsika rehetra mahasamy malagasy atsika nambaranao teo hoe crise politique ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ary zay tokoa ny zava-misy satria ireo mpanao politika no misy zavatra ataontsika hoe teboka takina zay tsy mety mbola tonga hatramin'izao fotoan'izao na tiana na tsy tiana ny crise politique tsy maintsy vahaolana politika ihany koa ianareo eo anivony antoko fihavanantsika sy ny fikambanana ny kristy ve mahita hoe mifanandrify amin'izay vahaolana politika takiny ny crise politique zay ity fanapahan-kevitra antso fifanantonana tonga amina fifamelana sy fihavanana zay tarihanareo tia raha manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao io aloha zany tsy maintsy accord politique ny farany raha mbola fampiziriziry amin'ny hoe ordre constitutionnel de mifarany zavatra tsy mahafinaritra io zavatra io zay mantsy ny anaovana azy tamin'ny fitondram-panjakana teo ihany koa satria ny fitondram-panjakana zany zao eo ny fotoan'ny Sénat eo ny filohan'ny ny Assemblée nationale ny Sénat ny gouvernement ny ACC koa anatin'izany ny CENI anatin'izany ndao ry ifampiresaka aiza manana avinavim-panahy be andao ifampiresaka fa tsy maintsy accord politique no efa rano io zavatra io ary tokony ianareo raha ny tokony tarika an'izany amin'izao fotoan'izao niona moa zay tamin'ny haute cour constitutionnelle nisy fotoana zay niaraka ny candidat raiky amby folo roa amby folo miaraka tamin'ny candidat anankiray zay de niteny ny président filohan'ny ACC tamin'izany hoe maninona moa tsy nirosany conclave ohatrany natao tamin'ny 1991 reny de nanontany amoa hoe ny olana aneo andriamatoa filoha hoe ny fefika iny miny efa nanao tsy nahatanteraka fa tsy nanaiky ny anankiray nareo raha ve afaka manao an'izay mitarika an'izay zay tsy afaka mitarika izy fa mpanotrona ary vonona ny andray anjara de mametra-panontaniana zany tsika sao izy ary zany zao ny atarika an'le izy raha fijery zany zao de hoe tsisy satria ny sadeky tsy avela ho tonga union africaine tsy avela ho tonga fa mangataka ny fitondram-panjakana avelao reo avy izy ireo hoe ifampiresaka ho an'ny malagasy ho tompontsoa amin'ny malagasy ho tompontsoako sy zaho sy ianao fa tsy za rery ny candidat raiky amby folo rery na ny candidat numéro 3 fa tompontsoa malagasy rehetra zay zao efa somary natsidika teo zao ny ataontsika hoe position ny HCC manoloana an'izay hoe isina fifanantonana sy fifampiresahana zay aiza ho aiza ihany koa ny fahitanareo satria ianareo ihany koa dia efa nisy fotoana nampanantsony CENI ohatra aiza ihany koa fahitanareo ny ataontsika hoe position ny CENI manoloana izay mety hoe isina fifampiresahana zay izy ireo no rafitra izay napetraky ny lalàna hikarakara ny fifidianana ho an'ny CENI dia hoe efa lalàna no namaritra ny amin'ny hoe amin'ny 9 novambra tao aorian'iny fanemorana iny no isiny fifidianana aiza ho aiza ny fahitanareo ihany koa ny amin'ny position antry zareo anivon'ny mpanatanteraka ao anatin'ny CENI raha toka irosoana ity sosokevitra avy aminareo ny amin'ny isina fifanantonana ity neny mifangatana ny amin'ny CENI moa zany mampiasa te le dialogue ny antsony zay moa zany de ny dongotsy nanditany ny onze candidat ny antony de tsotra raha tonga any ianao de hafa ny fandikany azy io fa manaiky ny fifidianana ary zareo de tsy tonga zay tao anatin'izay satria ao anatin'ny efa be deaibe zany fitarainana hita momba ny lisym-pifidianana be deaibe ny fitarainana hita momba faneriterena be deaibe ny hita hoe misy zany bureau fictif zany ony de fa raha ny anay manokana ho anay atoko fihavanantsika sy fikambanana kristy zay hitambaranay amin'ny candidat raiky amby folo de hoe raha vao io CENI amin'izao fotoana io amin'ny endriny amin'izao io de ampidirao ny solotena ny candidat rehetra satria ianao zao mpiasan'ireo koro ianao zao raha eto raha mbola eo ianao tsisy samy teny de zavatra ataonao mihitsy fa rehefa tseotsona ianao fa mety hoe niala noho ny antony zavatra maro samihafa ho tantarainy olona daholo hoe zao ny zava-misy ataony nataony madame manona tao am'ireo koro de ohatra zay koa ny zavatra hitrango amin'ny CENI rehefa tsy eo reo olo reo de hisopotra daholo hoe tsy misy bureau ohatr'izao ndesy mpifidianana ato tsy mety ohatr'izao ny andro ohatr'izao fa tsisy samy teny eo raha mbola eo izy de zay zany no angatanay mihitsy zany hoe raha vao ny CENI io de aoka ny
solotena ny kandida raiky ambe folo teknisianina fa tsy mpanao politika no iaraka ao mety isy teny hoe ka tsy kandida telo ambe folo moa zany hoe tsy maharaka an'izany budget zay misy eo nge ny fampizarana fa tsy resaboly izy ty fa resaka firenena de zay zany no angatany ao anaty zay zany raha nyseny de mifanindrindray zay ny ao mipanatanteraka ny olana ny mipanatanteraka dia izy mitangily ty e na andeha anao zavatra raha ministra anankiray de sa maintsy manao akanjo orange zay fotsiny de fahitana hoe misy fitany lanana tsy voaja mihitsy ilay normal moa zany satria izy ny filoha ny kandida filoam-pirenena taloha nanendry azy zay zany normal fa tokony nanana fahendrena izy tsy nanao an'izay satria hitatana fifidianana tokony ataony de tokony nanana neutralité ry zareo de zao zany manjary tonga amin'ny hoe ataovy zay maneutre nio mpanatanteraka io mba hisiny fifidianana milamina ilana mifaneriterena ilana am'izay zavatra mitranga rehetra fa atao andao andeha amin'ny fahamarinana tanteraka tokoa raha minendrika fifanantonana misy an'izay fifamelana sy fihavanana tedaviny antoko politika fihavanantsika sy ny fikambanany Kristy zay mety hisy endrikendrika ve mety alaim-panamantsy ny olona hieritreritra an'izay satria politisianina le resaka eto raha-pirenena mety misy endrikendrika hoe atongavana ny amina karazana tetezamita ve zay fifanantonana zay raha ho anareo manokana izay mijoro hitarika azy amin'izao fotoan'izao io aloha nge zany mety hisy zay fa tsy tokony ho lava be satria ny tanjona zany de ohatra foana nisy mpifidianana hoana moa nanamboaranao nisy mpifidianana vetivety kely eo mila amboarina nisy mpifidianana io satria be deaibe ny tsy tafiditra ohatra fotsiny misy olona zao enina mianaka izy ny ao trano ny telotro ao anaty lisitra ny telo ao anaty lisitra rehetra zany verzo amin'le telo ao anaty lisitra indray a bureau de vote samy hafa misy azy nefa adresy ray anarana mitovy zany anarana mety ratsiraonana dolo izy rehetra de mila fanamboarana zay lista zay mety ray volana roa volana na telo volana mety ao tanteraka zay de zay zany hoe tsy maintsy misy kely an'izay mba hisiny le fanadiovana tsara na amin'nisy mpifidianana fotsiny azy sy fametrahana an'le ratsamangaika andeha amin'ny fahamarinana any amin'ny faritra rehetra any le miseny zany mety miteraka kely an'izay satria zay fanamboarana lista mpifidianana zay tokony atao zay satria be deaibe malagasy verso mifidy amin'izao fotoana izao de fa tsy tokony ho lasa lavitra zany tsy hoe transition heritaona na roa taona fa tokony ho vetivety zany de vita ary de miroso amin'ny fifidianana mpanatanteraka tsy mitanila naiza naiza miaraka amin'ny seni ny ACC manana fahalalahana tsara afaka tsara marina tsy misy faneriterena zany no tokony iseho ao anatin'le fifidianana manahoana ny ataontsika indray hoe na tiana na tsy tiana mantsy ny ampahany betsaka indrindra amin'ny teti-bola ampiasatsika eto Madagasikara dia avy any ivelany avokoa tsy mety hisy fiantraikany amin'ny ataontsika hoe hevitra ireo mpamatsy voly eo amin'ny sehatreretsa-pirenena sy ny mpiara-miombana antoka amintsika ve ny sidin'izay karazana fametrahana rafitra tetezamita anatina fotoana voafetra zay raha ianao tamin'ny communauté internationale zay de raha nahita ihany koa le fanambarana ataony de izy de mitaky fifidianana marina mangarahara kely rehetra ary mbola mitaky an'izay tsy hatramin'izao nanontany mihitsy moa zay tany hoe tenako manokana nanontany tany hoe ahoana tsara moa ny fanapahan-kevitra horaisinareo communauté internationale raha atao ambolesy ty fifidianana ty amin'izao endriny zao de ozy izy hoe jereo ozy izy le phrase farany soratany am'le communiqué de hoe reconnu par tous zany hoe zay ozy izy tsy reconnaître an'le fifidianana raha mbola mitohy amin'izao endriny zao le izy zany hoe raha tsy manaiky reto candidat raha tsy hoe misy zay fifidianana marina mangarahara ekely rehetra zay zany le zavatra nisy tao ka raha roroatra zay ny fandehany na izy de vonona koa hoe raha ohatra ka ilaina tokoa zay le transition kely zay a vonona ny fanampy amin'ny vahoaka malagasy izy isiny le fifidianana marina mangarahara ekely rehetra raha ohatra ary ka somary efa mamaraparana isika irosona izay fifanantonana zay ary zay no iritsika mba hoe tonga amina fifanantonana fifamelana sy fihavanana izay ny samy malagasy ny mpanao politika ihany koa raha toka irosona ary zay aoriany zay fifampiresahana zay mety tombona veny hoe ireo candidat telo ambe folo amin'izao fotoana izao zay mpandray anjara reo ihany no
ho candidat amin'ny fifidianana amin'ny izay ifanarahana eo aorian'ny fifampiresahana tsy hametraka olana amin'izay ve ny 11 candidat raha toa ka mipetraka izay fepetra izay aorian'ny fifampiresahana zany hoe reto mpiatsehatra reto ihany fa aorian'ny fifampiresahana no tonga amina fifidianana manaraka indray ka zay le rehefa ny fampiresahana ka ny fanekena dia tsy tokony nisy olana zany fa io no io zany io no edina hevitra tsy maintsy misy ny fifandeferana ao anatin'izany fifampiresahana zany fa tsy mety mihitsy zany hoe za dia ny ay ty ihany na ny anankiray koa ny anay ty ihany fa rehefa mifampiresaka tsy maintsy misy fifandeferana ao anatin'le fifampiresahana dia zay hevitra tafavoaka amin'izay ikely rehetra zay no tanterahana anatin'izay mamarana ny fotoantsika tompoko ataontsika hoe ho bangona ao anatina 2 minitra eo ny antso tiany antoko fihavanantsika sy ny fikambanana any Kristy ho apetraka amin'izao fotoan'izao manoloana ny zava-misy makany amin'ny zotram-pifidianana eto amin'ny firenena. Ny antso angamany dia miantso hoe antsika avoaka malagasy aloha voalohany indrindra iverina amin'Andriamanitra. Zay ny lalana voalohany. Dia andesika ao anatin'ny fifankatiavana, andesika ao anatin'ny fifandeferana, ifankatia dia isy ny fifanarahana mba hahatonga ny amin'ny fifidianana madio, marina sy mangarahara. Ary tena manao antso manokana ihany koa amin'ny mpanao politika. Ndao re aza tarihana le mpanara-diantsika any amin'ny lalana tsy tokony ho tsara fa tario amin'ny zavatra tsara izy ao ka tsy ho any amin'ny ratsy zany fa ho any amin'ny tsara. Ndao tsy ho tarihana amin'ny fifankahalana, tsy ho tarihana ny amin'ny fifampikasihan-tanana ny fifamonoana fa ndao andeha amin'ny ady hevitra madio dia aleo ny hevitra ny ady fa tsy ny olona ny ady. Dia fa afatra farany angamany dia manao antso avy ihany koa amin'ny kristianina mba hijoro ho fanasiny tany sy ho fahazavany ato amin'ity firenena ity. Ndao tsika aloha hanomboka amin'izany hoe hitondram-bavaka an'izao firenena izao satria fiasan'ny fivavakom-bana dia indrindra araka ny fanambara teo dia mijoroa ihany koa hoe ny fiangonana andray an-tanana amin'izay mety azo atao rehetra mifanitsy amin'izay azotsika atao. Dia mba hanehoana voninahitran'Andriamanitra atao zany rehetra zany. Ny rina moa dia ho tanteraka izay fifanantonana kasain'ny antoko politika fihavanantsika sy ny fikambanana ny Kristy hoentiny eto amin'ny firenena izay araka nambara teo tsy misy mahazo tombontsoa amina karazana fifandonana sy hoe fidiran'ny firenena anatina korotana izay dia mirary soanareo tompoko amin'izay tanjona tianareo tratrarina izay. Saotra indrindra tompoko ary manao velomany koa ny mpanaraka ny televizionnareo kolo rehetra manao amin'ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tsirairay avy. Zay ny fiarahantsika tamin'ity alina ity araka ny fanambaran-tena mpiandohana teo dia hoe somary niavaka kely ny fotoana tamin'ity anio ity satria tsy niditra loatra tao anatin'le hoe politika politisianina efa nahazatra hatramin'izay fa tena miditra any amina hoe fifanantonana, fifamelana sy fihavanana isin'izay hoe filaminana eo amin'ny samy malagasy ny fampandrosoana ihany koa moa izay no tadiavintsika rehetra dia ataontsika hoe feno tena feno izay fiarahana tao anatin'ny minitra maromaro izay nahafahana napita ny hafatra. Ety ampamaranana dia tsy reraka ny mamerina amintsika hoe zarao ny fandaharana ato amin'ny page Facebook ny Record TV Madagasikara ny malagasy rehetra no mendrika andrehan'izany hafatra izany aza adino ihany koa ny mametraka ny hevitrintsika maha olom-pirenena ho an'izay voakasika rehetra tao anatin'izay hafatra nentina teto ny arahana tamitry zareo anivony antoko politika fihavanantsika sy ny fikambanana ny Kristy izay ampatsahivina hoe Andriamatora Tsirahonana Lalaina Arlanto laharana 5 amin'ny ao anatin'ny bileta tokana amin'ny fifidianana izay karakaraina ato aty no ny vahiny teto amin'ny fandaharana dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray misokatra ny fandaharana ho andrehetra azonareo atao ny miantso raha toka liny anareo amin'izay fanehoan-kevitra eto fandaharana aleo resahana anao ny sehatra izay ny porofona androany hoe tsy voatery resaka ao anatina politika politisianina foana isika fa azo atao tsara ny miresaka amin'ny maha olom-pirenena amin'ny mahatompona andraikitra ihany koa eto amin'ny firenena dia mametraka ny veloma mandrapitafary dia amin'ny manaraka indray isaorana isika ato anatin'ny efitrano nanatrika an'izay fandaharana izay.